faly miarahaba anao any tokantrano any izay eto amin'ny Météo Madagasikara manolotra anao ny fandarana ny lorana ny vinany toetrandrontsika eto Madagasikara. Ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia atao anatin'ny vanim-potoana manasara taona aloha zany tsika. Asikarantsika nandritran'izay herinandro andro vitsivitsy lasa zay dia somary nahitana vidinana ny maripana ambony indrindra zany hoe nahatsapana fa nisy ny faritra mangasika aloha zany teto Madagasikara indrindra taty amin'ny voatany sy ny ilany atsinanany nosy iny satria dia tafiditra hatrany amin'ny 2020 izay maripana ambony indrindra zay indrindra tany amin'ny faritry ny Haute-Matsiatra any zany. Ny tombanao anatin'izay any amin'ny faraparan'ny herinandro dia vinavinaina hiakatra tsikelikely izay maripana izay indrindra raha ny aty amin'ny voatany zany no ahitana an'izay fiakarana izay nisy ihany koa ny fikontana teo amin'ny atmosfera tato atsimo andrefana zany ao amin'ny lakan-drano Mozambika nanomboka ny omaly izay no mahatonga io raona izay hitantsika amin'ny sary izao mizana-bolana io ary nitondra orana sy narahana kotroka moa zany zay tany amin'ny tapany atsimo nosy iny tamin'ny andro omaly sy ny mitoy izay ho any androany fahatombanana iam'sava tsikelikely manomboka any amin'ny zoma any zany fa ny aty amin'ny ilany atsinanana kosa mbola somary mitoy izay orana zay atao anatin'ny 3 andro ho avy zany. Toy izao ary ny toetrandrontsika ho an'ny andro rapitso vao maraina dia isy ny orana tandrivo-drahona aty amin'ny morotsiraka ny atsimo andrefana aty mahazo ihany koa ny aty amin'ny faritry ny melaky sy ny tapany avaratry ny menabe iny zany. Misy ihany koa ny orana tandrivo-drahona raha ny aty amin'ny faritry ny atsimo atsinanana mitatra hatrany amin'ny morotsiraky ny nosy mahazo ihany koa ny tapany avaratry ny aty amin'ny faritry ny vadivavy fitovinany mandrahona kosa ny andro izay mety arahana orana mitsitapitapy moa zany raha ny aty amin'ny faritry ny atsinanana sy analanjorofo aty ho an'ny andro rapitso maraina zay andrahona mitsitokotoko ny andro raha ny aty amin'ny voatany maina kosa ny andro ny faritra sisa. Ny apitso tolakandro dia isy hatrany ny orana tandrivon-drahona izay mety arahina kotroka koa zay any amin'ny faritra avy indrindraindrindra no mety ahitana izay kotroka zay. Ny faritra mahazo androtsakorana moa zany dia aty amin'ny faritry melaky menabe mahazo ihany koa ny ilany andrefany vakinankaratra sy Moronmany ary Haute-Matsiatra sy Iorombe iny. Misy izay orana tandrivon-drahona zay ihany koa ny any atsimo andrefana aty amin'ny faritry vadivavy fitovinany atsimo atsinanana mitatra hatrany amin'ny morotsiraky ny nosy any zany faritry distrikany Taolagnaro moa zany no mahazo an'izay. Misy ihany koa ny any amin'ny distrikany Mbanja sy Ambilobe sy ireo distrika manodididina azy zany ahitana an'izay orana tandrivon-drahona ho an'ny andro rapitso izay maina ny andro amin'ny ankapobeny faritra sisa. Ny maripanantsika dia mbola somary ambany aloha zany raha ny maripana indrindra ho an'ny ambony indrindra eto voatany zany eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 3.20 ny maripana vinavina ho an'ny rapitso izay tombanana hisy fiakarana tsikelikely zay any amin'ny faran'ny herinandro araky ny efa natsifika teny am-piandohana. Ny morotsiraka atsinana ihany koa dia somary mbola latsaka ny maripana 9.20 ka hatramin'ny 10.20 ny ambony indrindra. Ny mafana zany zao any andro rapitso dia ny aty amin'ny tapany avaratra andrefany nosy aty satria dia tafiakatra amin'ny 4.30 degré ny maripana amin'ireo faritra sasany amin'ny avaratra andrefana ireo. Izay ny météo-ntsika androany manasanao hatrany anaraka izany veloma tompoko.